Faly miarabantsika manaraka an'ity vidéo ity izahay ary manona sady ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amin'ny tsirairay. Arak'izao tazantsika izao dia somary maromaro izahay no miaraka eto noho ny antony manokana. Izany hoe hanao karazana tatitra izahay sy fifampizarana mahakasika ny mission izay iraka nampanaovin'i Jesosy Kristy antsika tamin'ny 27 ny volana Desambra hatramin'ny 4 ny volana Janoary lasa teo. Jesosy nisy fotoana naniraka ny mpianatra dia rehefa nandeha izy 7 dia niverina maika mihitsy nanao tatitra tamin'i Jesosy hoe nanao ahoana ny zavatra nisy tany. Dia ampanetretena ary indrindra tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy irery nanaovana an'izao tatitra izao. Raha fitinina ny iraka izay natao dia azo lazaina hoe anisan'ny sarotra sy mafy indrindra fa ny zavatra tena tsapa dia ny fahalebiazan'i Jesosy. Ary tena izay tsirairay avy reto dia tena niaina sy nahita fa velona ny Andriamanitra tokontsika ary dia tena manome hery anay izany ary tena tsy anay ny kombona tsy hizara fa tena satrinay ny hizara ho an'ny tsirairay ny tanjona dia ny hanomezana voninahitra an'i Jesosy ilay tompontsika ary indrindra ihany koa ny hampaherezana ny tsirairay ao anatin'izao fizarana izao. Mialohan'ny andraisan'ny tsirairay fitenenana angamba satria samy nanana ny andraikiny sy ny anjara asa nataony avokoa ary santionany fotsiny izahay reto fa mbola misy vitsivitsy ao ambadika ao tsy tonga eto dia ampahafantarina kely ihany angambany hoe iza ny miaraka amintsika eto anio ankoatra moa izany ny tantely izay vadika any. Ameko anao angambany aloha dia ampahafantarina kely ny miaraka amintsika anio. Miarabantsika tsirairay avy dia misaotra ny tompony amin'ny fotoana izay omeny. Ato amin'ny ankavanako ato dia misy any Salamatoly. Bainina izy dia tao amin'ny lafin'ny teknika amin'ny familiana fiara izy tao amin'ny resaka mekanika, tao amin'ny resaka fandrahoana hanina, tsatsay. Nafinaritra ny zavatra rehetra ny arahana tany. Tsy amin'ny ilany asa indray Stéphane dia anisan'ny tonga mialoha tany toerana nanomana izay rehetra tokony karakaraina mba ho totoza soamantsara ny andro le 26 izay daty fizarana ny fanampiana sy fitoriana ny teny tany Beara. Dia manaraka ato. Patrick isan'ny missionnaire izay nanantanteraka ny asa tany Fort Dauphin. Isan'ny tao amin'ny fikarakarana tamin'ny voalohany ny tsena nandefa entana dia anisany koa nanao ny logistika tany Fort Dauphin momba ny sakafo sy ny fandaminana pitsopitsony kely madinidinika rehetra. Araka ny volazan'ny ten'Andriamanitra dia tsika dia tena iray ihany fa ratsambatana maro noho izany samy manana andraikiny tsirairay ato amin'ny ankavia misy an'ny voahirana dia misy an'ny sosoa dia misy an'ny herysoa samy andray fitenenana eo daholo izahay fa ny tanjona averiko ihany hoe tena hiresaka an'i Jesosy tsika ame voninahitra an'i Jesosy tsika hizara aminareo izahay hoe inona ny zavatra niainanay tany inona ny mafy inona ny sedra nanahoana ny fizotrany ahafahantsika mandamina azy tsara sy ahafahanareo ohatranay tena miaina mivantana ny zavatra niainanay dia efa sady matazana sary ihany koa moa tsika amin'izao fotoana izao nanomboka izahay ny ainga ny 27 ny volana Desambra mialohan'izay nefa dia efa nisy ny missionnaire izay nandeha mialoha araka ny efa nolazaintsika teto moa izany dia nandeha fiaramanidina satria tsy maintsy nomanina ny fikarakarana rehetra ahafahana nanomana andreo entana dia 3 andro mialoha izany no efa nanomboka nandeha Stefa ao anatin'izay ihany koa nefa ny teto Antananarivo izany efa nanomboka nandeha ny tsena avy hatrany angamba dia omeko an'ny Stéphane aloha ny fizarazarana amintsika hoe inona tsara ny zavatra nitranga tany no ny tonga tany Fort Dauphin izy satria zavatra roa no nikarakaraintsika tany nisy ny fizarana sakafo tao Amboasary dia nisy ihany koa ny fitoriana filazantsara izay nomanina tao Fort Dauphin
dia Stéphane zany niaraka tamin'ny ranabavy izay tao a Fort Dauphin no anisany nanomana ny fotoana io. Inona zavatra nitranga tany Stéphane, nanao ahoana ny fanomanana, inona ny sedra ny ainanareo? Ia, sotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra fa izy no mandamina. Ny daty nahatongavako aloha dia ny 22, izany hoe ny 22 ny fizarana ny invitation sy ny fikarakarana ny momba ny afisy. Ny amin'ny andro ny 23 nandalo izay tany amin'ny lapan'ny tanàna tamin'ny maka autorisation ny fametana ny afisy. Dia ny ihany koa ny fanofana, tsy hoe fanofana moa izany fa findramana ny seza ny lapan'ny tanàna izay ho afindra ao amin'ny chambre de commerce Fort Dauphin. Fatao moa izany no nanaovana fitoriana filazantsara ihany koa. Dia ny andro le 24 efa mise en place, izany hoe 24 maraina be izay ny ainga tao Amboasary Atsimo handeha ho any ny ainga tao Fort Dauphin azafady indrindra handeha ho any Amboasary Atsimo. Lalana afaka resahan'ny Sefa ve lalana hafirinana nandeha dia tahaka ny ahoana ny fomba nandehananareo tany? Ia, mandeha taxi brousse moa izany avy eo a Fort Dauphin ny ainga tamin'ny 9 teo izahay. Dia 2h45 teo izany ny trajet dia tany amin'ny 8h45 tany izay tonga tany Amboasary Atsimo. Nafana dia nafana tany Amboasary Atsimo satria tena tanàna tena hoe izay any amin'ny tanàna feno fahamainana tany tsisy rano dia feno vahoaka mahantra sy sahirana moa izany, izay ny ilazantsika azy. Fa nafana tany anaty taxi brousse fa dia misotro rano matetika no azy natao. No tonga tany nareo tsy avy hatrany dia nisosa ny lamina ny zava-nitranga tany fa somary nisy ihany koa ny tompon'andraikitra isasokajana izay tsy maintsy natonona teo ny fikarakarana ny entana izay efa tonga. Afaka fitipitian'ny Stefa ve na nahoana mikasika an'izay? Ie, marina tokoa ilay voalazanao noho ny tonga tany tsy hoe tonga any tsika dia efa ao ny entantsika dia hoe ndao tonga dia zaraina amin'ireto olona reto, fa misy ny lamina sy rindran'asa izay tsy maintsy atao dia misy ny firesahana any amin'ny autorité locale moa izany filaza azy amin'ny teny vahiny dia nisy ny projet présidentiel, izany hoe ny centre de coordination opérationnel contre le Kérea CCO Tireka moa izany ny fanafoizana an'ilay izy tao amin'ny lapan'ny tanàna ilay izy. Dia izany hoe izay rehetra na vondrona io na olona te hanampy ny any Atsimo dia tsy maintsy mandalo amin'izareo hoentina coordonner izany mialatsiny amin'ny teny vahiny. Arindra izany hoe toerana aiza sy karazana olona ohatry ny ahoana no tena ho priorité izany ao anatin'ilay fanomezana an'ilay fanampiana. Iverenantsika kely mitohy an'ilay 26 teo ilay entana hoe mbola tsy tena voatsinjara fa somary iverina kely indray tsika na nahoana ny fanomanana angamba holazaintsika mihitsy ny miaro hoe inona avy ny entana nalefantsika na nahoana ny fifidianantsika azy teny Anosy Be. Teny ihany koa manko dia efa nisy zavatra nitranga satria na ny fiara raha dia nipohan'ny camion tamin'izay fotoan'izay domin'ny posy dia simba mihitsy ny fiara nentinay moa fa dia ao anatin'ny fanomanana avokoa izany. Folo andro melohan'ilay 26 io no niantsenantsika. Nanomboka le 14 angamba izay no niantsena. Le 12 na le 13 angamba izay nandeha tany Anosy Be satria nijerena mialoha hoe aiza ny tsena mety ahitana an'ilay entana mba ho ezahana hoe ho tsena anankiray hanangonana an'ilay entana mba tsy hivezivezena satria eo Anosy Be eo raha mividy vary ianao dia hitondra vary iray gony ianao hivoaka ny tsena tsy hitanao akory hoe nakaiza ilay dokera rehefa avy eo fa tsy hita, tonga dia tsy hita izany dia niezahana izany mba nandaminana an'izay. Dia ny atoandro izay no nijery an'izay dia ny ampitsy maraina iny efa mifanaraka tamin'ilay mpivarotra hoe amin'ny valo izay tonga eo daholo ny entana. Tonga ozy izy dia amin'ny folo izany efa chargé daholo ny entanareo. Tonga teo nefa izay amin'ny valo tsy afaka teo amin'ilay mpivarotra izay raha tsy tamin'ny ray sasany satria tsy teo akory ilay entana
fa nefa ny volana sain zareo mipehena ihany hoe eo fa ho avy eo ny entana dia ny andro moa izany teo dia efa nisy ny hoe tomobile fo any sarety ny hafanana etsy andaniny efa ny ainanam-boasary izay teo anosy be ny hafanana dia rehefa tonga teo vita ihany moa izany ny entana azo daholo tonga dia teneniko eto daholo ngamba ilay entana. Tsara mihitsy ny hoe tonga dia lazaina hoe inafy moa ilay entana. Vary 3 tonnes 60 sac izany ny vary dia ny katsaka 1 tonne 5 15 sac amin'ny 100 kilo dia ny tsaramaso 1 tonne 5 15 sac amin'ny 100 kilo ihany koa. Nisy koba aina 3000 unité le sachet kelina koba aina iny 3000 unité dia nisy biscuit sy bonbon izany tao anatin'ny entana koa fampizaraina hitanareo tamin'ny vidéo reny ihany moa izany ilay zavatra nizaraina. Ankoatran'ireny ny mangahazo efa nisy 5 tonnes lasa mialoha. Ny mangahazo izany nelo lalana an'ireo entana vidiana taty afara dia naterina tany amin'ny transporteur teo anosy be ireo entan'ireo prévu tokony ny aingany harivany indray ilay entana dia tsy lasa indray fa ohatra mbola tapaka lame ressort indray ilay camion dia ohatra ny atoandro ny ampitsony iny vao lasa fa dia moa dia efa nanontany an'ilay tompon'andraikitra an'ilay entana hoe firy andro ny entana tonga any Amboasary dia hoe herinandro ozy izy vao tonga any ny entana raha tsy ampanina ny tomobile fa tena voninahitra ho an'i Jesosy fa raha nandeha tamin'ilay lalana nandeha mivenody izahay dia tena variana hoe ity lalana ity ve nivakivakian'ilay camion milanja 4 tonnes nandeha tamin'iny lalana ratsy be iny izany fa tena hoe saorana an'i Jesosy mihitsy fa tena hoe tsy ampanina ny tomobile tonga tany tsy avy ny orana satria raha avy koa ny orana dia nihitsoka teny an-dalana teny ny camion dia tena izay izany tena anisan'ny tena hoe voninahitra tena isaorana an'i Jesosy fa tena tonga somatsara tany atoerana daholo teo Amboasary ny entana rehetra izay nalefantsika tsy nisy mipika fa mety hoe nisy very no nigony goka ohatr'izany sy teo amin'ilay fomba mibatana anazy fa ny entana rehetra mihitsy tonga somatsara teny Amboasary daholo. Izay ny fandaminana tsotsotra raha fitinina avy hatramintsika dia tonga eo amin'ilay andro ny aingana amin'izay satria teo izany nanomboka ny mission ho anay izay niainga taty Antananarivo teo amin'ny 14 menada teo izahay no nandeha fiara anankiroa tazantsika amin'ny sary eo fiara anankiray gazelle moa izany ny anaran'izy io dia ilay anankiray izany fiara anankiray tsy mataho-dalana niainga izahay ny 17 ny volana Desambra teo amin'ny tamin'ny Dimbora sasany teo lalana izany iny lalana mandalo amin'ny Vangaindrano iny RN5 moa izy raha tsy diso RN12 iny lalana nandehananay nisy ny nizara tomobile roa moa izany izay araka ny efa ndresahako teo tsy fantatra hoe iza angamba no afaka izara avy hatrany hoe nanahoana ny lalana inona avy ny zavatra nitranga inona ny zavatra niainantsika teny anatin'iny lalana iny inona ny tranga sy ny sedra nampandalovan'i Jesosy atsika ary nanao ahoana ny ainantsika an'izay ary indrindra nanao ahoana ny hoe tena fifaliantsika tao anatin'ny natafavoahana tao anatin'izay sedra isan-karazan'izay. Meko ny Patrick angamba aloha. Raha ny tena marina mantsy ny fanomanana izany tsy tamin'io fotoana io fa tamin'ny fotoana izay nilazany tantely ilay vision tany dia efa nanomboka niomana izany ampanahy hoe ahoana no hatanterana an'izany zavatra izany satria nisy maromaro vitsivitsy no nilazany hoe ho any atsimitsika izara sakafo izara ten'Andriamanitra ho an'ny olona any atsimo. Dia tany dia efa volana maromaro meloha izy moa mety ilaza aminao ihany rehefa avy eo hoe ohatran'ny ahoana no nahazoany an'izay vision izay fa somary nampahatsiahy fotsiny hoe tena nisy an'izay vision izay kosa aloha izay vao nanomboka ny karakarytsika nanomboka nandehantsika. Dia tiako vakiana ihany ity tenin'Andriamanitra ity satria rehefa nanao jeritodika ny lasa zany ary namaky an'ity tenin'Andriamanitra ity dia nahatsiaro hoe tena izay tokoa ka ilay izy fa vakiako kely atao amin'ny Isaia 4:4-20 ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko sy mahatateraka ny saina atolotry ny irako ary manao amin'ny Jerosalema hoe honenany ianao sy amin'ny tanàna ny Joda hoe
atsangany ianao. Mahagaga ny fahatovany raha zay no filaza azy ny nahatoan'ilay teny zay lazainy tantely taminay zany volana maromaro mialohany io fizarana tany Ambosary tany amin'ny commune Beary io. Tena niseho ny voninahitran'Andriamanitra satria sarotra hoy ny teny teo sarotra manahirana ary lavitra ny lalana makany Fort Dauphin kanefa ny naizana zany dia zao na dia efa nandamina ny zavatra rehetra ary zay dia nandamina amin'ny lafiny ara-teknika rehetra logistika rehetra dia tena nisy fahasarotana be teo amin'ny fikarakarana ny andehanan'ny tomobile tamin'io fotoana io satria nisy ataoko hoe nisy fisalasalana nisy satria tsy mifanaraka tamin'ny contrat ny tomobile nalaina dia lasa nisy fisalasalana tao anatin'izy io ve no entina anefa ny rehetrarehetra eny zany rehefa tena nizoina dia tena Jesosy mihitsy nefa nandamina hoe tsy maintsy io ny andehananareo dia tomobile anankiroa moa no nandeha tamin'izay fotoan'izay dia le gazelle sy fiara tsy mataho-dalana anankiray vao niainga aloha dia efa nafinaritra ny voyage nafinaritra be fa saingy rehefa tonga teo Ambositra kosa afaka kely any Ambositra zany dia efa niseho sahady ny olana teo amin'le tomobile anankiray ary tafajanona teo zay oratelo teo nanao anazy tena teo amin'ny lafiny teknika ny karakaran'izay moa dia ibainina zay hitatsika teo tena nanao ny ainy tsy ho zavatra raha ny tena marina mantsy tsy misy mahay mekanika zay fa dia mpandeha fotsiny ihany fa Andriamanitra mihitsy Jesosy mihitsy zany efa nandamina hoe ibainina no miaraka aminareo ary na le tomobile anankiray zay niaraka taminay zay natao hoe tsy nifanaraka tamin'ny contrat aza aika tena izy mihitsy le voatendry andeha hiaraka taminay tamin'io fotoana io satria na ny clé nampiasaina aza dia tany aminy daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy le tomobile le gazelle zany tsy neritreritra mihitsy hoe ho tratran'ny panina noho ny antony hoe fa nanao ny entretien rehetra izy fikojakojana rehetra talohan'ny ny angano dia tsy neritreritra mihitsy izy ho tratran'ny panina eny an-dalana akanjo vao teo Ambositra dia efa vosahady zay ny andro voalohany asa angamba ny namako hafa mety afaka hitantara ihany fa tohizantsika ihany le izy rehefa avy eo raha tsy aivina moa dia lalana 3 andro roa andro sy tapany 3 andro sy tapany 3 andro eo zany no nandananay tamin'ny ale efa eo ihany sika baina dia sao dia afaka mba resahambaina kely hoe inona tsara moa zany nahazo an'ilay tomobile fa zahay manko tao anatiny tao tsy dia tena nafantatra ihany fa henonay fotsiny hoe tapaka frein tsisy frein panina isan-karazany zay raha tsy teo Jesosy ny azo na dia azo lazaina ihany hoe niembotra ihany satria sarotsarotra mihitsy zany ny fiara tamin'ny lalana izay nandehanana na tokoa zany teo Jesosy nitazona antsika na tonga somatsara tany toerana ny zavatra nahazo moa zany dia iny nanao antenateny zareo dia ohatrany tsy dia adino ngamba nany mafy ny bilao zany dia nilatsadatsaka daholo ny bilao rehetra tany an-dalana teny dia iny moa zany efa namboariny iny dia afaka nandeha somatsara ihany tsika sotran'ny Jesosy tsika noho zany zany hoe teo amin'ny resaka frein raha tsy diso ilay izy zany hoe nisy fotoana zahay hidina niny irondro za moa tsy tena mahay anara-tanàna fa tamin'izay fotoana izay zany mandeha amin'iny zay ilay frein zany hoe somary namboamboarina izay ihany fa Jesosy tena niazona foana mitetsy andanin'izay ihany koa noho ny panina izay nisy dia somary nikorotana ny programa zany hoe ny toerana tokony janonana tokony natoriana tokony sakafo reny rehetra reny dia tsy nisy voaja tsy arak'izay neritreretinay zany
fa tena hoe tao anatin'ny fitoniana sy fifaliana no niatrehana ny arerana aloha teo ihany nisy ihany ny fitarainana fa natsapa foana izany tao anaty tao hoe tena Jesosy ny feno zavatra rehetra iverenantsika vetivety ngamba ny ao amin'ny vision ilay fandraisan'ny Patrika teo dia avy eo tsika afaka manao témoignage indray ny izay mbola tsy niresaka rehetra hoe nanao ahoana ny ainany mbola iny lalany ihany. Le vision io zany napetraka ny tompo tatao anaty mihitsy izy io hoe le ten'Andriamanitra hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Zany hoe ny fiangonana zany dia misy andraikitra misy asa izay apetran'ny tompo ho atao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy any amin'ny tsara ny mitory-teny, mizara tenin'Andriamanitra, mitondra ny teny fampibebahana, fanekena ny famonjena ho avy amin'ny tsirairay fa eo mihitsy koa le hoe fanampiana hita mivantana voatsapa azo tsapaitanana izay ataon'ny fiangonana. Ny fiangonana lazaiko io zany le tenan Jesosy le solo-tenany eto tany dia indray andro tena natsapa mihitsy ny tato anatiko tamin'ny tsika moa zany volana iny tsika nandeha iny 23 Desambra 23 Desambra tsika nandeha roa volana taloha zay tena nanidry mafy be tato anatiko mihitsy io resaka hoe anohanana sy amainana tany atsimo io. Zany hoe rehefa misy zavatra voaraiko izay moa dia manindry be ato anatiko foana io, misy eritreritra manindry be ato anaty zany dia ray andro mijanonao ihany, 2 andro 3 andro tsy miala ao atao mihitsy zany hoe any atsimo ny kere nona ny mangetaheta miverimberina ao amiko foana zay. Dia indray andro nisy rahalahy nanontany ana vaovao hoe manao nareo any Madagasikara ny rahalahy any ampitan-dranomasina any izy manao ny any atsimo any amin'ny kere sy ny sisa to renay fa tena mafy be zao mianjady ao zao ny anohanana sy ny tsy fanjari-tsakafo sy ny tsy fisin-drano. Manahoana momba an'izay ozy izy afaka mba mijery momba an'izany ve ianao sy ny hoe afaka anaovana an'izany. Rehefa niteny anahy zay izy dia vagaga hoe tena mitohy zany zavatra lazainy Jesosy anahy zany satria voaraiko le izy tato anatiko tato hoe tena mila fanampiana ny any atsimo, nefa eo amin'le mila fanampiana ny any atsimo ahoana ny anaovana azy sy ny mombamomba azy rehetrarehetra naray an'izay afatra avy any amin'le rahalahy zay avy eo dia nanontany indray zay hoe afaka hitanao ve manahoana sy ahoana ny any. Lavitra be eto Antananarivo aloha ny any atsimo, 4 kilometra moa zany izy io, 1200 eo eo. Zany hoe tsy afaka tonga dia hoe nandeha nidina tany nijery fa saorana ny tompo fa misy any Ranabavianta any Fort Dauphin dia misy any Ursula sy isa moa le vadiny iny Christian, Ursula sy Christian koa tany Tuléar dia ireo zany afaka nandeha mialoha dia nijery. Dia nipetraka tato anatiko fotsiny izay fa fikasana izay ary zay le ten'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy no miasa ao anatsika na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Mipetraka ny fikasana dia iny ako nandrefa video tamintsika tsy fantatro 13 Novambra ve sa firy nilazana fotsiny hoe télévision tsy mbola nisy marika mipetraka mihitsy teo hoe olona zao no fahanana zao no zavatra hoentina fa nampitaiko tamintsika fotsiny le izy, nampitaina tamin'ny Rahalasainambavy dia nampitaina tamin'ny YouTube avy eo tamin'ny teto Madagasikara sy ny tany ampitan-dranomasina rehetrarehetra hoe zay le vina, zay le toe-javatra eto Madagasikara, zao le zavatra andeha ho atao. Dia nisokatra teo zany hoe ho atao le asa dia teo amin'izay nanomboka le izy lasa nampisany iny hoe firy taonina sy ny tariny iny nampisany marika avy hoe ohatrinona ny volana ilaina sy ny tariny rehetrarehetra. Dia saoranan'i Jesosy hoe tsisy zavatra nampanasina vesatra misy aloha zany hoe vesatra hoe tena hoe te hikarakara sy anome izay tokony ho an'ny olona fa vesatra tena hoe nomban'i Jesosy hoe tena rehefa izy no mameno vina dia izy koa no mameno etomanana rehetrarehetra. Raha tsy diso dia mifandraika amin'izay ihany koa nisy rahavavy any lavidavitra any moa zany nahita nofy mahakasika an'io vision io ihany koa dia izay ihany koa anisan'ny hoe nanamafy antsika tao anatin'izay mission izay. Io nofiny io indray efa nofiny tamin'ny 2 taona tany ho any, 2 taona tany zany fa tsy mbola nilazainy anahy mihitsy le izy fa nofy voarainy fotsiny hoe hitany manome sakafo olona be da be dia misy vilany be zany eo dia misy sakafo tany Fort Dauphin mihitsy le sary hitany raha tsy diso dia hitany tamin'ny nofy zany zay hoe eo mpikarakarana sakafo be anaty vilany. Dia rehefa niteny anazy an'ity resaka le mission kere ity moa dia taorianan'izay izy vao niteny hoe nanofy izy 2 taona lasa zay fa zao vao fantany hoe tia le mission 2020 Desambra ity ka le nofy voarainy io, zay zany le izy.
Araka ny efa lazaina teo moa hoe ny 4 ny volana Desambra no nanatanterahana ny fizarana. Nisy ihany koa ny fitoriana filazantsara izay natao tany Fort Dauphin. Resahantsika indray angambany aloha mahakasika ny sedra izay moa ten'Andriamanitra hoe Jesosy rehefa manome fitsapana ho antsika dia miaraka amin'izay ny lalana ahafahana mivoaka ao anatiny. Jesosy zany rehefa manome fisedrana ho antsika sedra dia tsy hoe sedra fotsiny amin'izao fa miaraka amin'izay tonga dia ao anatiny ny lalana ivoahana ary voalazan'ny ten'Andriamanitra moa izay nanahoana manokana ny ainantsika tsirairay avy an'izay ataoko hoe fisedrana tamin'iny mission anankiray iny. Averiko aminao ihany angamba aloha ny firesahana mikasika an'izay dia manaraka ny tsirairay satria mety mifampiankina ilay fijoroana vavolombelona. Betsaka ny mission efa natao fa ty mission nakany atsimo ty tena miavaka amin'ilay mission rehetrarehetra. Mafy ilay mission. Tena mafy ilay mission satria raha nandeha mission antsika Tamatave, nandeha mission antsika Majunga, nandeha mission antsika Itondy en hélicoptère, aller-retour ohatran'ny hoe lamina teny daholo. Fa ty Fort Dauphin ty zany tena hoe mafy. Ny lalana ratsy aleha retour. Ny fiara nisy panina foana teny ary zay mahafinaritra an Jesosy. Jesosy no mahalala ny zavatra rehetrarehetra. Tsika ampahafantarina ny zavatra ho avy ihany ary tsika omeny tsindrimarina, omeny fahitana na omeny fahalalana ny zavatra ho avy. Fa misy koa zavatra tsy ampahafantarina antsika. Fa raha nampahafantarina antsika dia mialoha io mission io hoe manomboka 23 dia tonga 26 reto avy ny dingana lalovanareo reto avy ny zavatra hitranga. Ka raha nijarena tamintsika ilay izy mety tsy fantatra hoe nandeha ve tsika sa nanahoana fa mino aloha nandeha daholo fa mety hoe natahotra hoe tena reo daholo ve nitranga. Ohatran'ny hoe zanak'Israela fa hivoaka tao amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana, Andriamanitra tsy nanome roadmap mihitsy hoe stationné eto nareo dia ato nareo honoana dia ato kapohana ny vato dia ato isy an'ity, tsy nomeny mihitsy. Tsy nanome mihitsy zany izy hoe ohatrohatr'izao ny itinéraire. Ary eo tena hoe mahatonga antsika hoe tsinitsinina eo anatin'ny tompo fa Jesosy ihany mahalala ny itinéraire fa tsika dia mandeha fotsiny. Fa tao anatin'izany tena hoe nisy ny panne, nisy ny accident, za moa saika maty mihitsy tao anatin'io. Tantarainao kely ve mikasika an'izay satria izay dia tena anisan'ny ataoko hoe nanamarika an'io mission anankiray io ary ataoko hoe nampiorina ny finoana tsirairay avy tao anatin'ilay izy satria tena hoe araka ny tenin'ny Paoly efa tsy nanantena izay ho velona tsony satria be dia be ny zavatra nitranga ary tena saika natsoa Jesosy zany izy tamin'io fotoana io dia izay no tiana mba fampizarana koa. Eo mihitsy zany izao ilay tonga amin'izay resaka izay hoe raha tsy noho ny famindrapon'ny tompo raha tsy noho ny fahasoavany dia efa tsy nitafahoana teto intsony tsika fa niandry anareo tany an-danitra. Fa tena hoe Jesosy no mbola mifehy ny zavatra rehetra hoe taoko hoe testeny fotsiny ve iny na tena hoe niady tamin'ny fanahy fahafatesana tao izy satria nisy zavatra nitranga sahala amin'izao. Araka ilay nolazain'ny vadiko teo hoe efa tsy nanantena ny hovelona intsony izay. Korintianina 2 Paoly miresaka an'izay raha tsy diso toko 2 hoe efa tsy nanantena an'izay hovelona. Izao ny zavatra nisy. Rehefa niala tao vangain-drano izay ny 24 maraina. Sa 25 moa zany? 25 Desambra maraina izay niainga teo vangain-drano amin'ny 4 maraina andeha anohy zany lalana ho any Fort Dauphin. Eo amin'izay zany zay mandeha piste. Any hoe ny atao hoe piste moa zany dia efa tsisy rota vita tsony io fa tonga dia efa samy mandeha lalana secondaire eny. Dia rehefa mandeha piste zany zay dia anomboka andingana an'ilay rano amin'izay satria misy rano be da be dinganina eo. Zay ilay lazain'ny olona moa ilay bac plus 10 bac plus 11 avy eo vangain-drano makany Fort Dauphin dia mitety mandeha baka impolo zay zay vao tonga any Fort Dauphin. Dia zay rehefa nandeha baka dia misy an'ilay tanàna zay hoe Masianaka. Dia io Masianaka io zany nipita aloha izay baka voalohany tafita soamantsara tamin'ilay baka voalohany. Hitanareo tany amin'ny videona alefanay voalohany tany iny fiampitana voalohany iny. Nandeha ny baka faharoa raha tsy diso tafita ihany koa tamin'ny baka faharoa. Dia etsy andan'izay zany zay tena sady efa mafana ihany ny andro ny lalana tena hoe hita hoe ratsy tena hoe ratsy ilay lalana tsy vitan'ny fiara tsotsotra fotsiny fa tena hoe mila an'izay lehilahy fiara voatokan'izay. Ny paysage kosa nefa nafinaritra nijery azy ny andro mangatsiatsika. Samy hafa mihitsy kosa aloha ilay toetany tany sud-est sy ilay tany atsimo be tany ampovoany rehefa ilay andeha hody samy hafa be ilay climat zany fa tary amin'ny sisiny tary nangatsiatsika nafinaritra tato amin'ilay atsimo andeha hiakatra andeha hody tena nafana be. Dia rehefa avy eo zany zay vita ilay baka faharoa dia
alohan'ny dirana amin'ilay baka fahatelo dia nisy alohan'izay aloha raha tsy diso nisy ny fitoriana sy fizarana radio solaire satria izay toerana naleha zany dia nitory filazantsara miresaka amina olona vitsivitsy dia mizara ny amin'ny Jesosy. Ia izay mihitsy natao fanampin'ilay entana ny vidina ny teneny mity eo zany dia nisy an'ilay radio solaire misy karta izay misy toriteny 700 ny vidiana. 700 radio dia toriteny roanjato izany natao tao anatin'ny karta anankiray. Toriteny roanjato tao anatin'ny karta anankiray dia rehefa mitety toerana izay dia mitory dia mizara. Dia alohan'ilay hitrangan'ilay voina zany ilay nahazo anazy izay vitsivitsy izay sy patrika sy tsy haiko ianao koa teo nizara tamin'ilay olona tsy haiko dia izy efa mianaka teo nitoriana teny nanambarana i an Jesosy nitenenanay hoe Jesosy ihany no famarinana ary ny tena nitoriako tao anatin'ilay fotoana nandehanana eny dia hoe tsy nirazana tsy mahavonjy tsy mivavaka amin'ny razana fa ny maty tsy hisy ifandraisany amin'ny velona tsony dia teo koa ny hoe tsy hisy fanompotsapy zany hoe manatitra rà ho an'ny toerana anankiray ranona koa na rahana biby sy ny sisa fa tena hoe Jesosy dia Jesosy irery ihany. Zay ny zavatra nitoriako zany tao anatin'izay rehetrarehetra nandehanan'izay. Tapitra ilay fitoriana tamin'izy telo mianaka naka sary moa zay tsy haiko na afaka alefa eo ilay sary tsy haiko izy naka ilay sary dia hitantsika hoe teo ilay izy dia avy eo zay nandeha amin'izay hoe andao indray ianao fa efa mandeha ny fotoana. Dia tao anatin'izay efa niteny ny ankizy sasany hoe aleo tsy mijanonjanona intsony tsika fa sao dia taran'ilay baka manaraka sy ny sisa fa aleo tsy tonga dia tsy dia mijanona loatra. Tonga teo aloha tao amin'izay zay alohaloha kely an'ilay baka manaraka nisy vatolampy be zay. Vatolampy be dia midina amin'io vatolampy io zany ny fiara. Dia avy eny ambony zay mijery an'ilay vatolampy misy rano ohatran'ny tsara tarehy izay eo ambany eo. Fa ny fahatsapana tao anaty zany rehefa hidina ilay vatolampy io ohatrany efa ohatrany nataotaotra ny sasasasany taminay hoe fa ahoana ity zavatra ity ohatrany hafahafa zao ve ny lalana andehanana tao vatolampy be midina be mikodana be izy ity ho tafidina eo ve. Dia nidina ihany moa zany tsy tsorika ihany le 4x4 raha nandeha voalohany dia le gazelle ny tao aoriana. Rehefa tonga teo amin'ilay lalana maina amin'izay zay teo amin'ilay vatolampy dia samy mivoaka ny fiara aloha ndao hivoaka ny fiara tsy ndao hivoaka ny fiara fa ohatrany mahafinaritra ity rano ity. Rano kelikely zay izy tsy haiko ohatrany mangano hoany tsara tazanina izay. Mangano hoany tsara tazanina izy ary tsy dia ngeza be fa ohatrany hoe vatolampy dia ohatrany hoe ilay vatolampy lasa nisy rano zany teo. Dia teo zany ohatrany hoe marivo zany fijery anazy. Dia rehefa mivoaka teo ny ankizy dia samy mivoaboaka teo daholo ny zazakely koa raha nisy nandeha kely teo amin'ilay rano. Fa rehefa nandeha teo amin'ilay rano ahako zany amin'ny fotoana anankiray mbola nanao kapa. Rehefa nanao ilay kapa dia nijoboka tamin'ilay rano dia tsy naninona. Dia tsy haiko nazo ateo fa nesoriko ilay kapa. Ohatrany hoe andeha ametraka ny tongotra fotsiny ahako ampagatsitsika ny tongotra nga. Dia rehefa nampagatsitsika ny tongotra vao mipetraka teo amin'ilay vato ny tongotra tonga dia nigirisa fotsiny ohatr' izao. Latsaka tao anatin'ilay rano. Rehefa latsaka tao anatin'ilay rano dia hoy hoe za zany tsy nigoropaka mihitsy ary tsy niteny tamin'ny rehetrarehetra hoe mbolisatra avonjeo sy ny sisa fa latsaka fotsiny dia eritreretiko fotsiny ny latsaka fa epiteria ako zany ilomano dia epiteria amin'ilay epiteria dia eny miakatra. Rehefa tafalomano dia tonga tery amin'ilay apita zany hoe ny tao anaty zany tsy hoe andeha ilomano andeha ilalao rano olona mission tsy hoe andeha ilalao rano na andeha ilomano fa napetraka teo fotsiny tongotra fa latsaka tany moa zany. Dia rehefa latsaka tao anatin'ilay rano dia tonga tery apita andeha hianika an'ilay vato amin'izay tsy tafanika fa nalama be io vato io. Rehefa nalama be io vato io dia tsy tafianika mihitsy zany fa mibilisatra fotsiny dia latsaka tao anatin'ilay rano ihany. Niezaka nitsangana tao anatin'ilay rano kay lalina be izy io. Teo amin'izay vao nikorapaka hoe tena tsy tafavoaka ato azy dia efa niteny tamin'ny ankizy ako hitako ery aloha ery hoe ohatrany efa mijerijery anahy koa zareo dia ohatrany stady hiditra andeha akaty amiko dia za tonga dia efa nanakana hoe lalina be. Dia zako tsy afaka netsika ntsony fa tena hoe efa sepotra zany ary hoe iletika ny hafarako ity za tsy afaka nanao an'iny. Dia nanafatra tamin'ny ankizy fotsiny hoe azo ny nafarako zany atao inona moa zany le azo alefa ny aty amiko le azo dia misintona namandeha eny. Nandrasako ilay fotoana hitako zareo mikoropatropaka daholo eo za koa efa mikoropaka ny ankizy mitomany ny ankizy moa niaraka taminay zany zanakay hitako zareo efa mitomany be hoe tena lasy dada ho faty dada ny rehetrarehetra zany tena efa hoe tsisy azonao atao fa ohatrany hoe tsisy herintsony ary zany nanafatra n'ilay azo tsy tonga mihitsy ilay azo ny ankizy zareo efa nijerijery teo daholo moa tsy hita mihitsy ilay azo dia tena ohatrany hoe efa niezaka mihitsy zany mbola tsy letika. Dia ny zanako moa miteny hoe manao fa dô dada milomanosa nanao dô ara tsy nety le rano lazay kely hoe le rano kalma be zay fa izy ohatra misy onja kely mandeha makany amin'ny droite zay rehefa latsaka tao anatiny tao nefa ohatra misy misintona makany amin'ny gauche ohatrany hoe misy hery misintona zany mandeha misintona makany ambany any.
dia tsy tonga arylay hazo dia ny hafarany tena ozy mantsy ny tompo mivavaka hoe apetrako aminao Jesosy ny zavatra rehetrarehetra dia iny avy efa niletika tao anatiko zany efa tonga dia fraction de seconde hoe tapitra zany ty mission ty tsisy mission tsisy fitoriana tao tsisy fizarana sakafo fa dia miara-miverina any Antananarivo mitondra ny fatoko zany zay zany tao anatiko satria tena ozy efa letika zany dia latsaka tao fa tampotampoka avy eo tanako efa tanako zany efa milatsaka daholo ny vatako ray manontolo ny tanako efa milatsaka ambany koa fa teo tampotampoka teo reko tampoka le hazo zany dia tena tonga dia ny fihiniko iny hazo iny i Patrika moa zany nanipy an'le hazo tsy haiko hoe aviaisa ny tena mipoiran'le hazo fa Patrika nanipy an'le hazo sady ny teny mafy hoe tsy maty zany ianao pastera tsy maty zany ianao fa amin'ny anaran'i Jesosy velona ianao tonga dia nitazomiko le hazo dia nisintona namoramora fotsiny izy dia nianika tamin'le vato moa zany mbola nisy naratra ny dongo stato misy takopery kely io iny ny akarako avy eo tonga teny ambonin'ny teny an-tanety fa tena efa sepotra be zany tonga teo an-tanety efa tena ataoko hoe fambivotra zany iny efa mbivotra ny fahalasana fa zany hoe Jesosy ny tena hoe nampandresy Jesosy tsy mbola fotoanany iny Jesosy nandresy ta anatin'ny fanahiny fahafatesana satria tsapako hoe nisy zavatra nisintona anato ao anaty rano tao fa zay le izy hoe tena hoe Jesosy nanavitra sy nanafaka tao mbola nampahery hoe tena ndao androso fa momba antsika Jesosy ohatrohatr'izay zany le izy tena hoe mafy iny tena hoe fisetrana tena hoe tsy nanam-poan'izay velona fa Jesosy nanafaka dia namonjy tao ohatrany hoe mora araka tantaraina fa zavatra efa teo ambavahoana zany le izy. Nanaona zavatra tsapanao tamin'ny fotoana izay hoe iletehan'izay rehefa mihaino fitantaranao azy mantsy dia tsy naheno mihitsy izay hoe nangataka tamin'i Jesosy ianao hoe vonjeo na hoe afao raha mihaino tsara zany tsika dia za zao tsy nahatsikaritra azy mihitsy ny teny an'izay fa avy hatrany izy dia vonona hoe zay zany ina zavatra tsapanao nanao ahoana no ina zany tena zavatra tsapanao nisy tahotra avy eto anatinao hoe tena tonga tokoa zany ny andro ahafatesanao nanao ahoana fahavononana ina zavatra tsapa. Araka ny lazainao teo aloha hoe za tsy nangataka famonjena tsy niteny mihitsy hoe vonjeo Jesosy na tamintsika vonjeo re olona fa kofokofoka teo ihany dia avy eo ko rehefa le tena letika iny dia tena zavatra tsapako tato anatiko aloha tena tsy nisy tahotra mihitsy tsy nisy tahotra fa tena hoe en paix hoe tena apetrako aminao Jesosy zavatra fa zao ny zavatra nampalahelo tena hoe ny fisarahako taminao fisarahako amin'ny vady aman-janako reto ekipa miaraka reto le zanakeliko le farany iny tena hitako mitomaly be fikitra amin'le mpitaiza azy iny zany ny sary hitako farany dia tena hoe nampahelo tato anatiko hoe dia anahoana tokoa re zany zavatra zany zay zany hoe le ho avelany nampalahelo hoe dia anahoana tokoa fa za zany tena ampebe nandeha tao tena hoe sy midina zany dia lalana fotsiny andehanako ty raha hoe hoentin'i Jesosy azay mihitsy vavaka nataoko hoe apetrako aminao Jesosy ny zavatra rehetrarehetra zany tsy nangataka tamin'i Jesosy mihitsy hoe vonjeo afao Jesosy tsy mbola lera kosa fa oka aloha sisa fa za tonga dia nanaiky hoe apetrako aminao ny zavatra rehetrarehetra dia nisan'le fraction de seconde hoe ny zavatra hitranga rehetrarehetra dia en paix zany tao anatiny mahatsiaro an'ilay hoe namandeha mamaky ny loha aloko ny fahafatesana aza tsy atahotra ny loza fa nitsoraka azonao no amiko tenao momba sy ny sisa dia tena hoe nitsahatra tao anatin'ilay izy fa tena hoe isaorako ny tompo koa hoe tena ohatrany hoe nanangana anandra izy zany tena hoe namoaka natao re izy avy ao amin'ny maizina satria ohatra nahita maizina misy atao anaty rano tao fa hoe tena avy ao amin'ny maizina ho amin'ny mazava dia mbola namery anandra iny hoe ohatrany hoe nateraka avy any ambony ray ahako le hazo tena hoe ohatrany hoe herin'ny hazo fijaliana toriana ny fitsanganan'i Jesosy toriana fitsanganana maty toriana ny herin'ny hazo fijaliana toriana satria izay misy le izy hoe latsaka tao anaty rano tao atao anatin'ny maizina fa nivoaka tao ary nanafaka natao le hazo nampitaina teny amiko teny dia nisitona hoe ny herin'ny hazo fijaliana koa no tena nanafaka ny olona aza mitoro resaka zavatra ny tany resaka fananakarena resaka mifantoka amin'ny olombelona sy ny fomba-pivavahana rehetra fa Jesosy ny centre zany dia ohatrohatr'izay zany le zavatra tsapako tao anatin'le izy. Tena metsika voninahitra Jesosy ary tena ho azy rery ny dera sy laza fa arak'izay nolazain'ny tantely izay hoe izy zany nanafaka tao anatin'izay lohasaloko ny fahafatesan'izay ho anay tsirairay avy le izy dia tena nisy lesona ndraisina be anisy fampiarezana manokana ho ahy manokana dia tena tsy mora ny ainako an'isy nefa tena nahagaga ny zavatra nitondran'i Jesosy izay mivady dia somary mifanohatra izay ny toetranay izy olona tena farak'izay mitony za moa za tsy hiteny mahavehivavy fa za somary taitaitra ihany dia tamin'io fotoana io za tsy nanapo mihitsy hoe
hoe miletika izy tena ohatrany hoe ny anestezian Jesosy kely mihitsy zany nandritry ny fotoana mba tsy korapahako satria za ragaga be mahita anazy milomano manao solomaso satria izy mbola nanao solomaso zany dia tsy nanam-potoana nanalana an'ilay solomaso dia hoy za hoe andray mba mivasivasy fe izy zany fa toa milomano be fa efa tamin'ny fotoana farany avy nahita hoe tena miletika ka izy ity tena ho faty izy ity teo zany vao nikrapaka fa tena natsapa fitoniana zany tao anatin'ilay izy hoe za tena ohatrany hoe tsy tonga saina mihitsy zany raha tsy tamin'ny farany dia zavatra tena hiderako ny tompo manokana hoe Jesosy io zany mahalala antsika tsirairay avy mahalala ny tempérament antsika izy mahalala izy hoe ohatrany ahoana ny anina ohatrany ahoana ny anina za raha mieritreritra ny vatoko dia izy olona tsy taitra raha toa zany ka jerena amin'ny sain'olombelona dia hoe vao nilatsaka izy dia afaka ny antso hoe dia fa soazo aho vonjeo aho dia tonga dia voavonjy moramora kokoa izy fa izy nefa tsy taitra mihitsy dia indraindray tsika amin'ny fiainana mieritreritra an'izay hoe ny olona anankiray raha olona tsy taitra dia mety mora voan'ny loza raha olona taitaitra koa dia mety hanaonao foana fa iny Jesosy mihitsy zany mitondra ny tsirairay arakaraka ny iny olona iny dia tena hoe manome toko be zany zay ny amin'ny hoavy hoe zavatra hitranga rehetra dia iny Jesosy foana mitondra antsika fa tsy misy zavatra amboarina be ao amin'ny Jesosy tsy misy zavatra toetra hoe foronina be fa izay tena mahatsika atsika tena hoe ain Jesosy foana zany manavitra antsika mpamonjy raha teo ny anarany dia tena tao anatin'izay ihany koa natsapako manokana hoe tena souverain Jesosy zany hoe masy mandidy amin'ny fiainantsika izy afaka alainy ny vatoko amin'ny fotoana rehetra na firy taona afaka manao zavatra rehetra izy zany eritreritra tao anatin'ny sekondra fotsy za zany mety ho maty vady dia mananjanaka kamboty efatra fa tsy izay moa sitrapon'i Jesosy fa ilay izy tsy nampisy tahotra tao anatiko tao aoriana fa nahafantarako hoe Jesosy matoa ianao manao an'iny dia fantatrao hoe inona ny zavatra zakako inona zavatra iainako dia mametoky azy zany ilay izy amin'ny zavatra ho avy rehetra hoe rehefa misy mitranga zany dia tena hainy tompo foana mamoaka ny tsirairay ao anatiny fa kosa tena hoe nanome lesona zany hoe tena avely Jesosy hanapaka ny fiainantsika dia izay tiany atao satria masy mandidy izy dia tena ho azy ny voninahitra avy hatrany dia meka ny voahirana dia ao aorianan'izay maman sosoa dia rizo ihany koa mahakasika an'izay trangan-javatra sy hoe zavatra inona ny tena témoignage afaka resahanareo na hitanareo ny voninahitra Jesosy tao anatin'io fotoana io tao anatin'ireny dingana rehetra ny lalovantsika ireny mila ny fahafohizan-tenantsika Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy tsika dia tena zato isan-jato ary izany hoe tena hoe ho an'i Jesosy izany dia tena tsy mitotaly nininona tsy mikajy nininona hiverina amin'ilay resaka fijoroana vavolombelona teo rehefa avy eo hoe ny zavatra ny ainana tamin'izay sedry izay fa ankoatran'izay zany amin'ny hoe ny programa sy ny zavatra nalamina rehetrarehetra izay tsy nandeha arak'izay aloha dia efa anisan'ny sedra voalohany ny zavatra nafinaritra dia tena hoe tsy ny monomonina zany ary ny fitsaharana tao anaty matetika rehefa mikorotana izay ny programanao dia misy na ianao raha zany lasa tsy milamina intsony fa ohatrany hoe misy fanahiana be ianao hoe dia ahoana na izao dia ahoana na izao fa ny fitsaharana zany tao anaty ary marina moa fa hoe izahay olon-dehibe 14 teo fa nameno azy zany ny zaza enina zaza izay zanakay anisany hoe nandray anjara tao anatin'ny mission izay tsy afaka navelo dia tena hoe izay ilay lazaiko teo mila antsika manana fahafohizan-teny Jesosy ary tsy mitotaly satria raha za manokana angamba dia zany na zanaka kely indrindra nandeha tao anatin'izay fa tena hoe nahitako ny voninahitra Jesosy satria tsy raha ny olombelona zany nanontaniana dia mety hoe tsy ampy fahendrena lalana 4 kilometatra mahoana no mitondra zaza makany fa tena hoe fitiavana an'i Jesosy ny ao anaty ary iny zany ahitanao hoe nanana assurance ianao fantatro hoe tena hoe ampeza mivady nandeha tany tsy nieritreritra be hoe dia ahoana tokoa fa hoe hiasa ho an'i Jesosy dia andeha dia arak'ilay lazaina teo hoe nisy amin'izay izay sedra izay eny an-dalana nafinaritra ny paysage araky ny lazaina teo dia tsy dia tena eny loatra aloha zany le hoe reraka sy ny anohanana fa tao aorianana izay le hoe nisy an'izay sedra izay za moa zany za siliana anisany hoe vao nanidina teo amin'ilay vatolamo dia nisy an'izay ohatrany hoe le izy tsy hoe tahotra fa ohatrany somary izay angambany ohatrany hoe pressentiment mihitsy hoe way ahoana izany lalan'izany dia hoe andao fa tsy manina fa fiara tsy mataho-dalana io fa andao hoe hitantsika amin'ny sary io ihany angambany aloha hoe ohatran'izao le toerana
dia tafidina teo izay dia samy eo daholo izany le rano araka ny lazaina teo hoe madio manganoano ohatra aty akitro kely dia ianao reraky ny voyage tonga dia mazava ho azy ohatra ny hoe ary tsy nieritreritra ninina mihitsy tsy nieritreritra mihitsy ny hoe ahoana tsy dia nieritreritra zavatra lavitra be fa teo dia natsobojoboka tongotra teo araka ny lazainy liana teo nefa ny hoe ataoko hoe segondra izany tsisy minitra izany fa mitodika dia ohatran'ny hoe tantely efa mikopakopaka milomano ao anaty rano za moa somary meme satria ozy hoe milomano tantely dia mbo manao solomaso izay zavatra iny dia za tena mbola niteny mivadiko hoe aleo sary hoe izay hitantsika eo ihany koa le sary raha hoe afaka asiana pirofo hoe aleo sary hoe ohatran'ny hoe somary mbola nivazivazy izay fa efa hitako amin'izay izy avy hoe miteny hoe lalina be sady efa niova le feoany teny izy hoe lalina be no ohatran'ny hoe nanomboka natahotra amin'izay izany ary za manokana nisy fakanosana kely izany tamin'izay satria tena Jesosy nahita hoe ny fahatahory satria efa hitako izy niletika izay nikoropaka ohatran'ny hoe sady tsy te hahita anazy iletika izany no nitodika sady nanangatana fotsiny teny teny mafy be hoe vavaka dia nitodika nakapoka tamin'ilay vato ny lohalikako anankiroa izay sisa ny tadidiko dia tena hoe nitahotra na nivavaka ny teneniko raha tsy dia tena tadidiko loatra fa ny teny fotsiny hoe Jesosy eo dia izay tao anatin'izay sekondy tonga le azo dia tena hoe avitra izy ny lesona tena nitsaroko ngeza be izany dia izao hoe ary mbola veriko hoe ao anatin'ny ady sarotra anatin'ny fotoana tsy manamboatramboatra zavatra tenenina fa tena hoe ny anaran'i Jesosy dia ampy mahavonjy tena ny teny mihitsy Jesosy hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ary izany nge tena efa mihoatra noho ny fahoriana ohatran'ny hoe efa mitantarana teoko hoe iray volana aty aoriana ary ianao dia ohatran'ny hoe mbola miaina an'ilay zavatra foana tena hoe iny izany raha tsy Jesosy dia tsisy fanantenany tsisy hoe nahy lomano satria raha taminay angambany anisany hoe afaka ny lomano izy tsisy azo natao dia tena hoe naseho an'i Jesosy mihitsy hoe any amin'izay tena tsisy atenainareo tsony dia miditra tsehatrahako tsy dia hoe niazo loatra ny natenaina fa tena hoe voafetra an'i Jesosy hoe hatreo ny zakanay tamin'iny ary tena mbola hiderako anazy na ny fifehezany anay tsirairay avy tsy andeha indray rohatra tao arany fa tena hoe ny tsirairay avy samy nanana ny anjarany tena za zany tena tediko fotsiny izay herin'izay vavaka izay araka ny teny liana teo hoe mahafantatra Jesosy hoe ihany nataoko ohatr'izao ihany nataoko ohatran'izao dia tena voninahitra ho azy tena ohatran'ny hoe marina moa ny teny hoe tsy atahotra ny amin'ny ho avy fa araka lazaina teo hoe raha nitenenina nitenen'i Jesosy dia meloa aloha dia mety tena teny Jesosy hoe fona fa aleo Jesosy ngamba tsy handeha amin'indray mitoraka ty fa tena mahafinaritra be Jesosy fa tsy niteny izy fa mila an'izay hoe fahafoizan-teny izay tsy fitotaliana ninina tsy izay izany tena hoe ao anatin'ny asa anankiray ny iran'i Jesosy dia misatondra amin'ny zavatra rehetra rehetra tsika fa izao no azo antoka ny fiadanam-po dia ameny ary izy araka nefa lazaina teo hoe manisy fizahan-toetra izy mamoaka izy ao anatin'ny lalana fa azontsika hitokisana io Jesosy tsika io reto azontsika hitokisana io fa tazony mafy ny fona ary tena mbola hoe napitraka indray izay tena hoe androso Jesosy tsy hemitra tsy ny lasa moa ve tsy ho tsarovana ihany tsy indraindray fa tena hoe hitanao izany izy hoe mahery Jesosy tsy saotra azy tena te hanao bisou mihitsy izy tena misaotra betsaka Jesosy tena ho anao ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra rehetra ary mampitombo ny fitiavana aty anatinao izany tena hoe digne de confiance ianao Jesosy ary mbola mitendry hoe ity izay irao izay miaraka amin'izay zavatra nomenao anay tena fona eo anao fa velona ho aniza moa izay ary miverina kely amin'ilay hoe inona no ataonay mihoatra ny sasany hitanao raha ohatran'ny hoe mission ordinaire ohatran'ny hoe raha mitory teny any ambony pilipitra fotsiny na ohatran'ny hoe mihira na ohatran'ny izany zavatra tsy manamaivana an'izany mihitsy ny tenako fa tsika izany tsara manao hoe fanamby tsy hoe hifaninana akory fa tena hoe masahia izany manao dingana sarotra ho an'i Jesosy fa tena hitanao iny ny tanan'i Jesosy dia angamba ny fampitohizako kely tonga dia atao amin'ny hery-zolo ny tohany dia ameko ato satria mety hoe hifandray ihany ny fijoroana vavolombelonanay. Misaotra an'i Jesosy ny amin'ny fitantanany. Misaotra an'i Jesosy fa reto izahay no fahavelomanay dia Jesosy Kristy ihany. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tao anatin'in'ilay fotoana nisian'ilay zavatra nitranga tamin'ny tantely teo iny izany sy mitranga taminay. Tamin'iny izany dia nahatsapa mihitsy fa Jesosy ny tompon'ny fiainana dia izy no lalana sy fahamarinana, fiainana, velona moa izany. Dia misaotra an'i Jesosy ny amin'izany. Tao aorianany iny izany dia nitoy ny lalana, nandeha izay dia nangina daholo izahay izany.
tsy niambina teo aloha fa efa niambina fa raha hoe niambina dia mbola Efesiana toko fahenina nareo fa mahay an'iny daholo iny angamba ny indray manontolo iny hatrany midina iny. Efesiana toko fahenina dia iny zany hoe miaramila ny Kristy. Tao anatin'izany nefa dia hita za manokana moa zany mipetraka tany amin'ny bafon-le gazelle tary ariana tary. Nisy an'le preuve teo aho zany moa nahita fa lalana hoe tena ratsy, le hoe ratsy zany teneniko eto misaotra ny tompo tsy avy ny orana tamin'izay. Fa le lalana tao zany raha maha-olombelona dia hitako mihitsy hoe fa tena tsy tafavoaka zahay. Fa Jesosy mihitsy miazona zany hoe ohatrany hoe tena marina mihitsy hoe ny anjelin'Andriamanitra dia mitoby amin'izay matahotra anazy. Dia mety contrôlen'i Jesosy daholo zany ireo pneu rehetra ireo. Fa io pneu zany raha diso plasy fotsiny raha fahitako amin'ny maha-olombelona dia misaotra ny tompo fa afaka nijofa olombelona izay andro fa mbola velona. Dia meko an'ny maman Sosoa iny ama ny fitenenana voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ie, misaotra betsaka na me fitenenana. Voalaza teo foana moa hoe tena sarotra ilay mission. Tena ekena mihitsy izany. Fa ny fahatsapana tao anatiko dia izao. Tena tsy nisy tahotra mihitsy taty amiko taty izany satria fantatro hoe mpanjaka sy ny tompony naniraka anay. Ary araka ny voalazany tantely teny am-piandohana hoe tena vision nomeny Jesosy anazy mihitsy ilay izy. Fa tsy sanatria akory hoe andeha hitsangatsangana ny nalehanay tany. Dia tena natsapa be mihitsy izany hoe matoky Jesosy matoky. Ary tsy namotsitra anay izy hatramin'ny farany. Dia voalaza teo koa hoe fiara tsy dia ataoko hoe nisy ny tsy fahatombanana. Fa tena Jesosy mihitsy ny nampisy an'ilay izy mba hatsapahanay hoe tsy ny herinay, tsy ny tanjakay, tsy ny fahatsaran'ny fiara. Fa tena le naniraka mihitsy izany le naniraka. Ary ny zavatra tsapako tao anatin'ilay izy koa dia izao firaisapo, firaisatsaina, firaisam-panahy. Tena rehefa misy zavatra mitranga dia vavaka. Ary ny zavatra tena nahafinaritra dia ny fiarahanay midera niaraka tamin'ireo ankizy tao anaty fiara satria ohatrany hoe fanao foana izany hoe andao tsika hidera, andao tsika hira rehefa mandeha mission. Fa tamin'izay tena hoe nifantoka bebe kokoa tamin'ny fiderana izay. Dia tena ho an'i Jesosy ny voninahitra tao anatin'izay. Dia tao anatin'izay koa mbola averiko ihany. Efa niteny teo daholo izay rehetrarehetra. Fa tena velona io Jesosy io. Tena velona io. Ary azo tsapahitanana ny fahavelomana. Ny fierovany tao anatin'ireny lalana rehetrarehetra ireny tena mahagaga. Dia mbola mafisy kokoa ny tenin'ny voahirana hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia manolo tena ho azy hatramin'ny farany. Tsy mitsitsy ny aina fa izy ny manome zavatra rehetrarehetra. Dia mbola averina ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra fa izahay rehetrarehetra dia miafina tanteraka ao ambadika Jesosy. Iverenantsika kely ny tany Beara ny fizarana entana satria tamin'ny fotoana io koa dia tena nahitana mihitsy ny hoe tena misahirana ny olona, mahantra ny olona. Be dia be ny olona tena nanantona, nitady fanampiana, nangataka na tsy tao anaty lisitra ary ahoana ny nahitany Stefan izay afaka fitipitiantsika ve hoe inona zavatra tsapanao, nanahoana ny fahitanandreo olona maro be tena hoe nona mahia tena tsy ampy sakafo. Ia, misaotra Jesosy foana moa tsika efa izy nivony zavatra rehetra. Dia ny olona tany Beara tena olona sahirana. Izay koa moa ny anton'ilay mission zany hoe hanampy ny sahirana. Dia hita ny kely indrindra hatrany amin'ny lehibe indrindra dia tena hoe tsy ampy sakafo. Dia hitantsika amin'ny sary eo angamba moa izay raha afaka illustrentsika ilay izy. Dia ny fizarana arak'ilay tenen'ny Lina teo hoe mbola nitoto saina tamin'ny tapakandro maraina ny 26 ny famononan'ny gony anankiray izany misy an'ilay pakina tsaramaso, vary, katsaka dia biscuit cobain. Dia tao anatin'izay mbola samy nanao tolo-tanana teo daholo na ireo mponina tao Beara ary dia nisy tena hoe niaraka nandray anjara teo daholo izany satria
fanomezana avy amin'ny Jesosy ho an'ny tanànan zareo ilay izy dia tena tsy nikelaina akory zareo nanao an'izay asa izay. Dia tena mampalahelo moa izany ilay tena mahita an'ilay olona mivatana satria arak'ilay nolazaina tary aloha hoe olona voafantany tao amin'ny miaramila moa izany tena raisina avy any amin'ny CSB2 mihitsy hoe reto ilay olona. Dia ny farany moa izany teo amin'ny 500 teo ilay izy rehefa tena natao ilay lista hoe reto ny mandeha voaloha dia hita tena fa reny sy zaza tena hoe kely dia kely izany raha afaka ampisehoantsika moa sary anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia misy koa anatin'izay ny fandrindrana izany teo am-pizarana an'ilay izy. Voaresaka teo moa baina hoe izy no tena mandrindra an'ilay fizarana koa hoe manao lista le fokontany 12 izay tao amin'ny commune Beara dia izy no manonona dia mitsinjara hoe ity indray ny fokontan'izao dia mijery ihany koa ho an'izay mety hoe nanao doublon izany izay mety hoe miveriny indroana mety hoe mitady hanao fetsifetsy anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia ny ankoatr'izay ny tena nanamarika ihany koa dia misy an'ilay be antitra izay mety hoe tena betsaka ny be antitra tany izay tsy tena hoe tao anatin'ilay lista anatin'ilay fokontany kanefa dia présent teo amin'ilay toerana izay tena hoe ny angavy sy ny talao ihany koa mba hanana anjara amin'izay fanampiana izay. Ao anatin'izay moa izany eo am-pijorony eo dia misy ny tena misintona ny tongotra mihitsy ny hoe izahay koa mba homeo dia ao anatin'ny fitalaonana maso tena hoe manjoretra tena mahonena ny fonitsy moa izany tena ilazana azy. Misy koa moa izany ny tanatin'izay mety tsisy nahita fa nisy handicapé koa tanatin'izay ny tena izay koa mba homeo dia sarotra ihany moa ilay izy izany ny tena hoe izay anaty lista ihany no mena dia retsy tena hitanao maso retsy koa tena mba sahirana dia hoe tsy homena fa nozaraina arak'izay afaka nanaovana anazy teo ilay izy. Tanatin'izay moa mety nisy sachet rovitra na vary tena fandrombahana mihitsy ilay vary lasaka dia tena hitanao hoe tena nona ny vahoaka dia lasa antoka tena hoe tsisy hoe fanajana amin'ny hoe renibe sy ny zazakely fa tena hifanosehana ilay vary nefa ny vary iray sachet no rovitra tamin'izay. Dia tsy haiko hoe mafitina ihany ve ilay dia tena zava-dehibe izay voalazanao izay fa misaotra. Tena nampalahelo hoe izay nilazain'i Stéphane izay mihitsy ny zavatra nitranga satria ankoatry ny efa voazara izany dia nisy beantitra maro be dia handicapé maro be tena hoe mbola nangataka fanampiana. Izy ireo moa izany tsy tao anatin'ilay paka efa nomanina fisaoranan'i Jesosy nisy vary teo mbola nisy ambina vary teo dia nizaraina vary zareo ny sasany nizaraina mangazo. Ny zavatra tena lesona azy tsoahana dia izao tena miresaka na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy fa vehivavy moa ny atao boky manokana amin'izao fotoana izao hoe tena rareo lamaody sy tena zavatra tena ataontsika hoe superflu haingitraingitra dia tena mahavita sakafon'olona be mihitsy ny zareo tena aokantsika tena raha-pianatry ny tompontsika tsirairay avy tena hoe hikasika ny fotsika izy tena tsy hanao rendrarendratsika. Ny kirarontsika mety misy folo tena misy 10 tsy hanaovana ny folo kanefa ny olona tena navary kapoaka raha tena manan-danja be amin'izareo. Tsika tena za malahelo mihitsy rehefa mandeha amin'ireny salon de coiffure izay alehako tsy tena hoe mahalana moa izany mahita hoe tena misy mahalany roetsy anaovana fossile tsy haiko karazana extension maquillage anaovana manucure pédicure tena za aloha tena samy tena hoe raha amin'ny Jesosy tena fandaninim-boly izany tena superflu izany raha manoloana fantatra amin'ny olona sy ny fahasahiranany olona izany akory tsy hoe tsy havatena tsy hoe tena hanao kitoto be fa tena hatakarantsika hoe tena rasolo tenan'i Jesosy tsika dia inona nampiasain'i Jesosy ny volany fa rehefa mandeha amina toerana ohatr'ireny tsika dia tena mangotika eny aty anatinao aty hoe tena zava-dehibe ho an'ny zareo na vary ray kapoaka nefa ny vola lanitsika ahazoana vary 5 gony ho an'ny olona iray ohatra tena Jesosy hamindra fo raha mpianatra antsika tsirairay avy. Mandeha ny fotoana
somary dingantsika kely ny tao Beara tonga tao Fort Dauphin zahay miverina tao Fort Dauphin ny harivan'ny faha 20 volana Desambra dia avy eo nisy ny fitoriana filazantsara izay natao tao nandritra ny 2 andro ny sesy avy eo moa nisy ihany koa ny batisa avy hatrany ngamba indray ny tsirairay dia angatahako sady amara-paranantsika azy anao témoignage kely tsirairay mahakasika an'izay zavatra hoe asa nampanaovan'i Jesosy tao Fort Dauphin zay nisy ihany koa moa natao tao Evatra izay toerana misitaka kely any Fort Dauphin nanahoana ny ainana an'izay indrindrindrindra ny tany amin'ny fonja angamba ny alefako any amin'ny miary indray na Patrik dia miverina ato tsika avy eo ny tamin'ny fitoriana. Iverenako kely aloha Lina ny zavatra niseho tao Beara tsy ho ataoko lava akory fa voninahitra ho an'i Jesosy kosa aloha fa zao rehefa avy nitorytsika iny sabotsy iny dia nirotsaka ny ora anatin'ny harivan'iny ary nafinaritra dia zao hoe nafeno ny barage izany orana avy zany ary tena hoe mahagaga ohatrany hitanao mampahatsiaro be an'le tamin'ny andron'ny Elia hoe efa misy rahona kely ohatrana fialan-tanana fa miazakazaha ianao mody dia tena izay tokoa le niseho tany izay orana tsy nisy nandritra ny amam-bolana maro fa rehefa nitoriana kosa ny teny dia nilatsaka ny orana ary mino koa fa maro ny olona sitrana niaraka tamin'izay tamin'iny fotoana iny fa tsy afaka niverina moa nijery ny témoignage-n'ireo olona tamin'ny fotoana io. Zatra tsara marihana dia teo amin'ilay toerana nitoriana filazantsara sy ilay teo ihany no nilatsahan'ny orana tamin'io andro io ary tena nafeno an'ilay barage araka ny volazan'ny Patrik teo tena nampatsiahy ihany koa ny tantaran'ny zanak'Israely tany Gosena hoe na teo ary zany ny toerana hafa dia tena naseho an'i Jesosy mihitsy teo amin'ny toeran'io naneho ny vonany avy eo moa tany paritaka tamin'ny ambosary iray manontolo ny orana zany fa taona nomboany sao dia mbola misy azo ny miary indray anohizana an'izay mahakasika ny fitoriana ny tany amin'ny prison tany amin'ny Fort Dauphin. Ny alatsinainy maraina izay no ora voatendry zany dia nananamangy an'ireo voafonja tao anatin'ny fonja mizara anankiroa moa dia ny vehivavy ny quartier amin'ny vehivavy teo amin'ny 20 teo dia teo amin'ny lehilahy indray nisy 900 saorana an'i Jesosy ny zavatra afaka nizarainay tany satria tena afaka nitory-teny malalaka ihany koa tao anatin'ny fonja. Mety efa hitantsika koa ny sary fa tena nitory-teny malalaka tany. Ankoatran'izay ny fizarana nizara mofo sy akondro izahay satria moa izany ilay fizarana efa tany indray koa voavoaray any tantely hoe mila mizara zavatra ho an'ny voafonja dia tena hoe isaorana an'i Jesosy ny fanomezana ny moyen na ahafahana nanao an'izay satria tany vao ny commande mofo pain zany pain-batara nomenan'ny olona tany nisy teo amin'ny 750 teo mofo ny komandinay dia ny akondro teo amin'ny 400,000 ariary teo ny valeuran'ny akondro nizarainay tao dia isaorana an'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy tao anatin'izany koa moa dia nizaraina ilay radiocarte tena nilaina be mihitsy ilay radiocarte satria nahazo radiocarte par chambre ary zareo nisy chambre 6 zany tao amin'ny lehilahy dia nahazo radiocarte le radio solaire iny dia nisy carte nahafahan'zareo mihaino an'ilay tory-teny efa misy 200 tao anatiny. Ny mpiasa amin'ny fonja koa ny bureau tsirairay koa dia nomena an'ilay radiocarte tsirairay ny bureau zany mba hahafahan'zareo mihaino an'ilay tory-teny. Izay moa ny fitarihan'i Jesosy nomena anazy fa izy mahafantatra ny ampiasana azy rehefa avy eo fa napetraka ny teny dia tsika mahatoky an'i Jesosy amin'ny fiasany rehetrarehetra. Dia izay ny tao ankoatran'izay mampalahelo ilay vehivavy voafonja satria tena tsisy atao zany zareo tao dia afaka nanome ihany koa izay tao satria izay ny zavatra tsy nisy tao amin'zareo cuvette anasana lamba dia soa hitehirizany rano hitondrany rano dia kifafa hamafany trano
Tao anatin'izany moa dia nandeha araka ny hitantsika, nisy ny toriteny, ny fampaherezana, dia tena latsa-dranomaso daholo zareo hoe tena misaotra anareo fa na dia hoe aty amin'ny toerana hoe tena ratsy ary izay dia mbola misy mahatsiaro, mbola misy tia. Dia ny anahako ny fampaherezana tiako amenantsika rehetrarehetra, tena hoe mila mivonona foantsika amin'ny asa rehetrarehetra. Fa satria tsy ny voalahatra rehetrarehetra koa ny atao fa izay hitarihan'i Jesosy. Dia tena hoe vonona, tena hoe miatrika an'izay asa rehetra misy izany dia atao am-pitiavana, dia tena hoe atao amin'ny fanetretena ihany koa ilay izy, dia miafina ao amin'i Jesosy fa Jesosy no manome hery, Jesosy no manome moyen rehetrarehetra satria tena nahazo ny rehetrarehetra izay tany na mivatsy ara-panahy. Anisan'ny mbola tena hoe nampitombo ny ara-panahinay koa ny mission satria rehefa mandeha izay dia mahazo ihany koa, afaka mahazo izany izay rehefa mandeha. Dia izay ny ampaherezana antsika rehetra hoe Jesosy mampahery, Jesosy mamatsy amin'ny zavatra rehetra. Misaotra amin'ny araka ny lazaina teo koa nefa dia tena zava-dehibe ny mitondram-bavaka an'ireo olona ireo izany satria raha ny fantatra ny ataoko hoe 9% raha tsy diso mba tsy hitentenenako foana dia tena hoe mbola tsy voatsara izany hoe ilay antsoina hoe tratran'ny langue de tension, izany hoe tazomina fotsiny ao izany kanefa tsy mbola nandalo fitsarana dia ao anatina famoizam-po sy alahelo moa fa dia tena efa nitoriana ny filazantsara ary dia tena manantenitsika fa Jesosy ikasika ny fony izy ireo. Efa mamaraparana an'izao fiarahana izao tsika andray anjara fohifohy ihany angamba tsirairay hiresaka hoe inona ny mbola afaka resahana, inona ny fijoroana vavolombelona, ahoana nahitantsika ny asa natao, ny fitoriana tao Fort Dauphin, nisy ny olona natao batisa tany Libanona, nisy ihany koa ireo famangina natao tany tokantrano isan-karazany. Manahoana mikasika an'izay? Maman Sosoa dia voahirana dia Herzo dia izay mbola afaka miteny. Tena miasa izany Jesosy rehefa vonona foantsika manaiky ho ampiasainy. Izay ny tena, izay izany tena mbola amafisiko foana. Dia tao anatin'ny asa fitoriana izay natao tao Fort Dauphin nandritra ny 2 andro izany, marina fa hoe mety hoe tsy feno ilay salle nanaovana an'ilay asa, fa izay kosa nefa mino fa tena tafapaka tany anatin'ny fonony tsirairay avy tany ny hafatra izay tiany Jesosy ampitaina ho an'ny olona tao Fort Dauphin. Ary ireo olona izay 3 mianaka izany niroso tamin'ny batisa an-drano dia amin'ny alalan'ireny Jesosy no hiasa hikasika ary mbola hitatra amin'ny Fort Dauphin io fanjakan'Andriamanitra. Dia ny hafatra tiana apetraka ao anatin'ilay izy dia izao, tsika izany mila mahatoky an'i Jesosy foana. Na ray ara manolo tenan'i Jesosy ao anatin'ny fitoriana anankiray dia efa fifaliana lehibe izay ho any an-danitra any. Dia mampahery azy izany ary manosika foana hoe andao androso aza kivikivy. Fa Jesosy tena mamatsy antsika amin'ny hery sy tanjaka, amin'ny fahasalamana, amin'ny zavatra rehetrarehetra izay hoentina miasa ao anatin'izany asany izany. Dia mbola averina ny aminazy foana ny voninahitra. Ie, tena voninahitra moa izany ho an'i Jesosy irery ihany, tena zavatra tsapako izany dia tsy tamin'ny hery na tamin'ny tanjaka fa tamin'ny herin'i Jesosy no nahavitana an'ireny asa ireny. Raha iverenana angamba dia tena hoe anisan'ny nanamarika ny mission iny izany dia tena hoe ny herin'i Jesosy. Ny anahy izany tena tsaroako dia izao hoe tena nandalo hanohanana, nandalo avizanana, izany hoe lerana sakafo sy ny hoe ny sakafo tokony hohanina. Matetika ny olona rehefa hoe mivoyage dia mivonivonina tsara hoe eto misakafo, reto avy ny sakafo, fa tena hoe araka ny hoe nisy ny panina maromaro satria ilay panina mety mbola misy ilaza ihany fa tena imbetsaka ilay panina ary isan-karazany mihitsy nandroso miverina. Lany gazoaly ny akebakeba tany any, tena hoe raha ohatra izany ka olona hoe mijery ivelany dia efa nareo ary ve tsy mivavaka, fa tena mivavaka mihitsy nefa nefa izay mihitsy ilay nitondran'i Jesosy azy. Ary nolazaiko teo hoe nandeha izao izay raha hoe ny programa fikasana izao ny ainga ilay 23 iny tokony hoe tafiainga tamin'ny 2 sasany efa folakandro tany ho any mihitsy izay vao tafiainga, efa 10 maraina izay tratran'ilay panina teo Ambositra. Sakafo atoandro izany izay any rano mafana, tena hoe teo izany izay tena hoe ny sakafo mipetraka vary, raha hoe izay ny azoko ilazana azy. Nanomboka teo amin'izay dia tena hoe ny ainga tao Ivangain-drano iny nanomboka tsy adino izany ny sakafo
mandrapatonga tany Fort Dauphin ny 26 maraina izay tany amin'ny tamin'ny roa tany tonga izay any amin'ny roa maraina tena hoe vizana tena hoe adiny ora vitsivitsy no kipy natory avy eo indray niainga maraina andeha ho any Beara amin'izany rehetrarehetra izany tena hoe tsy misy fitotaliana sakafo izany fa tonga dia lera ny enjehana mandeha ianao amin'ny lalana Fort Dauphin hivoaka ao any Amboasary iny mamay ny rivotra tena mitsoka tena hoe ohatran'ireny le hoe klima mafana ireny tena hoe mafana be ianao izany tena ianao mihitsy hoe herin'i Jesosy mihazo anao satria raha hoe ianao izany tsy ampitory no tsy sakafo ara-dalàna no hoe mbola hoe mandeha mitoy ihany ilay voyage dia tena hoe reraka ianao mivoaka avao izany raha ny assuré mihitsy tonga dia hoe fatigue fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tena hoe tsy naninona ary tsy nisy araka tena hoe tonga tany Beara izay tontolo andro iny tsisy ny sakafo izany tsisy hoe andao hita satria na ny fotoana raha tsy ampy fa hoe enjikenjehana dia ny fehiny dia izao hoe hozy izy Jesosy hoe tsy amin'ny herina mitanjaka fa amin'ny fanahiko dia tena ny fanahy masina ny nameno ary ny Jesosy moa ohatran'izany tsy amin'ny olombelona tsy moyen olombelona foana fa tena ny fanahy rehefa ekipe ianao amin'ny tontolon'ny fanahy dia tena manaiky voabaiko fotsiny ny vantana dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy averinay ihany foana mihitsy ny voninahitra satria tsy tafajoro tsy tafajoro avolombelona ohatran'izao izay raha tsy izy ary mahasamy teny mihitsy ny hoe tena ny fanahy izany mamelona mivivifie anao araka ny voalazany. Na izany dia tena lazainay mihitsy koa nefa hoe tena mpanompo tsy mahasoa zahay fa izay tena tokony natao raha tsy vita araka ny tokony ho izy fa tena hoe ho an'i Jesosy irery ny voninahitra. Zahay dia anisan'ny tao anatinay ireo mpandeha ireo dia misy ilay mpandamindamina zahay dia tena tia mandamindamina mihitsy tena hoe tia mandrindra fa tena araka lazaiko tany am-piandohana hoe nikorontanin' Jesosy izay ary tena derain Jesosy ny amin'izay fanakorontanana izay satria tena nandamina zavatra be dia be tao anatin'ny fonay sy tamin'ny fiarahanay aminazy mihitsy ny fandalovana iny atsika avy ato amin'ny ilan'ny akavanana angambany andray anjara fijoroana vavolombelona kely izay mbola tsy niteny dia ho faranantsika izao fotoana izao. Ny teny farany dia fisaorana ho an'i Jesosy irery ihany araka ny teny amin'ny Romanina 11:36 ny hoe izy ny havian'izao zavatra rehetra izao dia izy ihany koa mihazo anazy dia manazy ny voninahitra dia tsika rehetra izay nanohana ihany koa ny mission dia tena hisaorana satria tsy tanteraka ihany koa ny mission raha tsy nareo nanohana ny ara-bola ny enti-manana izay nafana namatsy ny sakafo ho an'izay olona sahirana izay piraita nilazana antsika any atsimo dia izahay izay nanao mission moa izany araka ilay tenin'i Jesosy ihany amin'ilay Jaona 15:16 hoe tsy anareo mifidy hafa izao no mifidy anareo ary naneraka anareo hanendry anareo handesy hamoa dia tsika rehetrarehetra izao mety hoeran'i Jesosy ihany koa any amin'izay toerana rehetra alehantsika any dia tena hoe mandeha am-patsorana izany tahaka ny zazakely tena hoe irana dia tena manao tsy mila be fanontaniana dia manao an-tsitrapo. Tena anankiray koa ilay tsaroako tampoka ny hoe amin'ny obolana 3:27 ilay hoe aza mamihana ny soa amin'izay tokony omena azy raha mbola afaka atao an-tananareo ihany dia ho antsika rehetrarehetra koa izay be dia be ny olona izay tena hoe mila fanampiana araka ilay manamafy kely an'ilay tenin'ny zoklina teo hoe tsolanitsika amin'ny rendrarendra ny amin'ny zava-poana ny volantsika fa samy hoentin'Andriamanitra ino moa izany manana compte à rendre amin'i Jesosy tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'izay ataontsika ety an-tany dia izay izany no mety hoe hafatra kely sady fampahirezana antsika hatrany hanohana ny asa sy mission rehetrarehetra izay mbela omen'Andriamanitra omeny Jesosy ho ataontsika ety amin'ity tany fandalovana ity fa mahatsiaro ihany amin'ny toriteny tamin'ny alahady teo hoe Matthieu 9:20 aza miary arenao anareo aty an-tany izay misy arafesina sy kalalao sy mpangalatra manambitrano fa miary arenao anareo any an-danitra izay tsisy arafesina sy kalalao sady tsisy mpangalatra manambitrano sy mpangalatra dia ho antsika rehetrarehetra izany tena hoe fikitra mafy amin'i Jesosy dia tena hoe miary arena izay any an-danitra fa tsy variana eto amin'ity izao tontolo izao fa aza ity izao tontolo izao araka ny teniny ihany.
ao amin'ny romanina toko 12 dia izay ngamba ny hafatra dia hodifizan'ny Patrick angamba. Ny hafatra tsotsotra fotsiny angamba efa voalazan'ny Stéphane Todol ny essentiel amin'ny hafatra. Kanefa na izany dia tiako ihany ny manao an'izao fanamariana izao hoe Jesosy izany dia tena précis mihitsy amin'ny fotoana amin'ny zavatra ataony. Izy tsy mba tara ary tsy mba mandeha aloha. Nahoana moa no lazan'izany satria raha maka ohatra fotsiny hoe raha lasa adiny 3 meloa fotsiny izay tamin'iny panina izay nahazo anay teo Ambositra iny dia mazava ho azy fa efa tany amin'le lalana miolakolana sy feno antsana zany no nitranga le olana ary mety niteraka olana goavina teo aminay. Fa rehefa nandeha zany dia azo antoka tsara mihitsy fa aizay ka ihany no nitondran'i Jesosy teny an-dalana izay raha fitinina zany le voyage dia zao hoe intelo saika accidenté ny tomobile izay tondranay satria nidina ny rondro saika latsaka tany anaty antsana ary rehefa nandeha koa nisy fotoana efa saika nivadika indroa ny tomobile fa maro taminay moa no efa reraka natory dia tsy namarika an'le izy fa eto no milaza an'izay hoe nisy an'izay zavatra nitranga indroa zay satria reraka le mpamily izay moa nandeha alina iny andro voalohany iny dia reraka le mpamily dia saika niteraka loza zany le izy. Kanefa ny azo antoka dia zao hoe Jesosy tsy nanao zavatra amono anay na ahafaty anay fa zao no teniny hoe za manana hevitra izay iveriko anareo dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza dia arak'izay tokoa no nitantanany anay tamin'iny mission iny. Dia mankasitraka antsika rehetra manantena fa mbola hiaraka indray tsika amin'ny mission manaraka, mbola hifanohana mambavaka, hifanohana amin'izay azo hifanohanana rehetra. Mankasitraka indrindra. Eny ary dia misaotrani Jesosy ny amin'ny fahavitany mission iny mafy le mission ary betsaka ny zavatra nalovana araka le resaka teo fa noho ny fahasoavan'i Jesosy noho ny famindrapony dia vita soamantsara le izy. 23 décembre zay miainga ho any Fort Dauphin, 24, 25, 26 vao tonga. 23 ny aingana teto Antananarivo, 26 alina vao tonga tany Fort Dauphin. 26 alina, 26 vao maraina be ho any Amboasary. Zay zany tiana lazana antsika le ady teny an-dalana zany na amin'ny lalana tsy sisa 23 après-midi ny miainga, 26 amby 2 maraina vao tonga. Andeha ody avy any Fort Dauphin wakatỳ Antananarivo 1er janvier amin'ny 4 maraina ny miainga fa 4 janvier amin'ny 2 maraina vao tonga tatỳ Antananarivo. Entiny ilazana amintsika hoe mafy ny lalana nalovana fa nampianatra sy namolavoly Jesosy tao anatin'ny rehetrarehetra ireny ary dia tonga soamantsara atỳ Antananarivo noho ny fitiavany tsisy ny bika fa reto daholo. Misaotra ny tompo ary misaotra tsika tsirairay avy tsy hakanavaka na mihitsy na ny eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina. Manamafy ny fisaorana efa naseho lazain'ny rahalahy rehetrarehetra teo ny anabavy rehetrarehetra teo fa raha tsy hita mihitsy hoe eo le fitiavany tia ny Madagasikara Jesosy ary tia ny any Atsimo Jesosy ary anareo rehetrarehetra ihany koa lazaiko teo na ny tia Madagasikara ny any ampitan-dranomasina dia misaotra ny amin'ny fitiavanareo fa namafy ianareo ary namafy eo fanjakan'ny lanitra. Nisy marika napetratsika tratra ny marika nanome mihoatra ny verina sy nankatahana ary Jesosy tompo Jesosy amaly fitiantsika tsirairay avy any ampanaovana ny asa any Fort Dauphin any mbola misy mamatsy any satria hita hoe mbola misy zavatra nampiana ary Jesosy tokoa mamatsy tena hoe ahafahana nanao tany amin'ny prison sy ny tohany rehetrarehetra. Dia eo amin'ny faran'ity fitoriany ty vidéo ty misy saorana napetraka ihany eo amin'ireo tanàna maro izay fantatray na nomeny fanomezana sy izay tsy fantatra ihany koa na malagasy na frantsay na allemand na hafa firenena hafa ihany koa. Dia misaotra ny amin'ny fitiavanareo fa tena mahakasika anay zany ny voninahitra dia ho an'i Jesosy rery ihany ary dia mbola mitohy tantara fa tsy mijanona eto mandraverin'i Jesosy. Mbola mitohy io asany Fort Dauphin io mission izay napetraka nananganana ny ataoko hoe fiangonan'i Jesosy marina ao Fort Dauphin io asany Atsimo io mbola vao ampahany zany
fa raha sitrapon'ny tompo dia mola itoy zany lavitra be io lalana io nefa 3 andro izy teo sa 4 andro amin'ny avy zao raha sitrapon'ny tompo dia avion no ampiasaintsika raha sitrapony olona vitsivitsy ny mandeha mamafy orona an'lay fiangonana lazaiko zany tiako tenenana antsika fa azotsika le langage ny hoe fiangonana manamafy orona an'lay mpino zay tena hoe nanolo tena ho an Jesosy ihany mamangy zay afaka avangina tsy maintsy ifamezivezy eo ihany anohy ny mission any Fort Dauphin any amin'ireo gadra randrany mbola asa daholo fa tsy hoe tapitra hatreo zany iny fa mbola betsaka ny zavatra asa mbola mitoy zany ao anatin'iny nitatitra ara-bola sy ny soratra ny tableau sy zatra natao mbola hitantsika eo ihany zany rehetrarehetra zany fa dia zay ny avy aty amiko voninahitra ho an Jesosy farany reto rahalasainam-bavy reto reto zany le mpiara-miasa aminay mivady miasa mangina ao ambadika ao tsy dia tia miseho loatra izy ireo fa tena hoe miasa ao ambadika ao fa tamin'ity mission ty izy no tenena hoe ndao mba hiaraka eto sur plateau mba hiseho kely eo nareo hiresaka satria nilaina ny zarana salama zay afaka nataoko rery ty compte rendu ty nefa miaina kokoa izy raha nisy an'ilay rahalasaina-bavy ohatry hoe dia sotra nareo ny amin'ny fanekena niakatra sur plateau nizarany teny fa zay hoe no ny antony tena tsy maintsy natao dia niseho nareo fa dia tompo mbola nafihery sy mbola hitantana nareo koa anatin'izay rehetrarehetra zay dia sotra manokana ho atsika tsirairay avy izay nanohanam-bavaka satria izay dia tena zava-dehibe ihany koa nisy taminareo na dia efa mesazy ary nanaraka anay ampanahy mihitsy tamin'ireny fotoandreny tena hoe natsaram-bavaka à chaque étape dia tena te hisotra nareo zay ary tena raha mangataka zavatra izay ary tena mangataka mihitsy dia mangataka fitrotroanam-bavaka tsy mora ny asa fa tena zay mivady manokana tena mahatsapa an'izay ary indrindrindrindra moa zay tena miara-miasa tena iray avokoa dia tena zava-dehibe izay vavaka izay mbola misy koa raha ny ekipa akaiky sy manohana tsy tazantsika fa any ambadika any anisan'izay mampitosa an'izao fandaharana manokana ataonay izao ihany koa araka ny voalaza teo moa dia misy ihany ny mety tsy mahazo ny teny malagasy manaraka n'ity vidéo ty fa dia izahantsika ho asiana sous-titrage izy ty mba ahafahany tsirairay mahazo ny teny rehetra izay ambara ihany koa dia ho an Jesosy ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra manomboka ny amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia izy ilay alpha sy omega ho azy rehetra ny voninahitra ary tena izay dia manoana fiadanan'i Jesosy ho amin'ny tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao dia ny tanjontsika dia izao ny asa atao ny zavatra rehetra atao fa tsika dia tena miomana ihany koa amin'ny fiverenan'i Jesosy ka rehefa manenitra ao petra ny fandiriana dia tena eny amin'ny raha hoany lanitra tsika ny tafahoana ary araka anatrika ilay fampakaram-batiny zanak'olona izay tena fotoana mamy sy lehibe indraindrayntsika amin'izao fotoana izao vanim-potoana sarotra ny coronavirus ny andiany isan-karazany ny confinement sy ny reconfinement fa ny fiadanan'i Jesosy izay mihoatra lavitra noho ny fahalalana rehetra anapaka ny fotsika ary hiaro ny hevitritsika ao amin'ny Kristy Jesosy veloma daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tanya pigakan, sini tapya.